otra foana vao tonga saina ampitondra ka za zany teteny ampitiavana amin'ity fitondram-panjakana ity tena mbola alaneniny zao atao zao a gory mpitondra fanjakana mbola tsy anitsy di ihany mbola tsy tsara tena ihany mbola isous-estimé ihany hoe vitsy reo tsy esi mijery spectacle sy ny sisa ihany reo fa tsy lay message tiana nampitaina ve ny raisina tompoko azafady na olona folo aza ny tonga teny fa misy afatra tiana nampitaina mba hanitsianareo ny dianareo hoe ahoana ny ataontsika le retsy fa manomboka monté tokoa na manomboka miakatra tokoa nge zany gronny zany de tsy interpellé amin'ny mpitondra fanjakana ve le retsy ny afatra tena ny vaivay nataony ny Eveka katolika reo manko ny aza donona fa ny Eveka nge zao manko ny système nio conférence des évêques io tiako azavaina anareo satria ny tena katolika de mahay an'izany ireo pretra any anebakeba-tany rehetra any any ambany volo any any anatin'ny fiarahamonina any miaina zany miara-miaina man'olona miara miosina am'le vahoaka zany no maheno an'le fimenimenoana ny olona de ny feoan'ireo pretra ireo no miakatra am'ireny inona moa izy teo ny Eveka miakatra ty am'le lehibe ndray zany de ny Eveka ndray zany a isaky ny faritra ohatra faritra lehibe zany ohatra diocèse ny filazany azy na archidiocèse ho antsika eto Antananarivo de ny Eveka isaky ny diocèse ndray diocèse io zany ohatra ny fitambarana vondrona maro mitovy am'ireny fokotany de mame commune sy ny sisy reny ny commune ndray mame région commune maromaro mame région dia ny région maromaro ndray mame province de ny province maromaro mame an'le firenena iray manontolo zay mitovy am'izay le amin'ny katolika hoe ny paroisse zany de mitambatambatra iny de mame diocèse iny de mitambatambatra iny de miakatra ty amin'ny archidiocèse n'Antananarivo am'izay iny de reo Eveka katolika samy hafa any amin'ny diocèse any mare zany nitatitra avy any am'le mopera isaky ny paroisse any anaty ravikazo any ambany vohitra rehetra any zany hoe tena le grande le fimenimenoana ny olona mihitsy hatrany fotony no azony avy ndray manko le mpitondra fanjakana de sous-estimé any tenin'ny Eveka iny ndray de laza ndray fa Eveka katolika zany tsy makay zay na ihany koa ny eritreritra hoe avy nandray sy ny filohan'ny repoblika manko reo tamin'ny herinandro lasa iny de eritreritra zany hoe itonitony satria efa avy nalamina tao ny resaka fa enjana de enjana tena virulent mihitsy virulente non virulent zany satria message ndresany le message navoaka ny conférence des évêques tamin'ny farany herinandro teo oui asanke meko anareo ny ampahany zany resaka zany fa tena oza hoe raha itony kosa le retsiny mbola tsy hahatonga saina mpitondra fanjakana de tsy fantatritsony zany hoe inona ny mety mbola ho azo resahana amin'ny zareo zay vao anitsy ny diany izy fa raha itony tenin'ny Eveka itony mbola heverina fahanginana ihany na mbola lazaina fa tsy de misy dikany de tsy fantatritsony hoe inona ny mety mbola hahafay na hoe inona intsony zany mety mbola alanenina mety azo atao am'le mpitondra am'izao fotoana izao ny langa sy ny alatra hony Eveka de tafapakatra any amin'ny faratampony fanjakana mihitsy ary namidy hatramin'ny fiandriana amin'ny pirenena tsy fantatra anareo maheno an'izany resaka teneniko zany hoe mbola tsy homenatra ve raha ianao ny mpitondra ka ho ataona mpitondra fivavahana an'izany hoe ny langa sy ny alatra no efa tafapakatra any amin'ny faratampony fanjakana ka namidy hatramin'ny souveraineté ny fiandriana pirenena milatsaka katerena tafalatsaka lalina ho anatina herisetra sy fahantrana ny fiarahamonina ary livre à elle-même zany hoe tsy mahita hitodiana intsony fa miravoravo tanana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa lasa andavanandro mpiainana ny herisetra ny alatra ary ny famonoana olona narosony mihitsy narosony Eveka mihitsy hoe tsy capable tsy afaka mandroso vahaolana izay mamotika sy mikiky ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana ny toerana lehibe zay tsy mitsaha mitombo hametrahana ny lanjany vola sy ny kolokolo eo anatin'ny fitantanandra raha-pirenena de anisan'ny
mamotika n'ilay fiainam-pirenena ihany koa araky ny teniny Eveka katolika. Ripaka ny harem-pirenena raha tsy resaka fa tsy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy tsy sauvage zany, fitrandrahana dia ny bois de rose na ny andramena, ny volamena sy ny arenan-kibon'ny tany. Tsy misy lalàna mazava mba nipetraka hatramin'izao mba hahafahana misoroka an'ireny ary manjavozavo tanteraka ny fitantanana marina n'izany atao hoe ressource naturelle na ny arena voajanahary zany. Fa ny tena loza ihany koa dia izao, tsy ny arenan-kibon'ny tany ihany ny sombaina, potehana, ripahana, fa ny zon'ny olombelona, ny sotoavin'ny firenena malagasy, fiarahamonina malagasy ihany koa dia vao hitsakitsaka ary natakaly vola. Eritreretinareo amin'izany hoe natakaly vola hatramin'ny valeur ny sotoavina, nampijoro sy nampanana ny maha-izy zany fiarahamonina malagasy zany. Ny zon'ny olom-pirenena malagasy natakaly vola, nopotehana zany tao anatin'izay. Ary raha fehezina hoy ny Eveka dia tena voakisana milanga hatrany ny vahoaka malagasy. Mpitondra inona ny tsy ho interpellé amin'izany ka mbola nampitsofina ka andeha indray ahita prétexte tompomena kely hiteny amin'ilay mpitondra hoe aza mitaitaina ianao monsieur le président, calme ianao madame la première dame. Fa zany teniny Eveka zany zavatra olo tsy tiany manao an'izany e. Tsika tiam-bahoaka mbola zay ihany ange le tiana inony, mbola zay ihany ange le tiana hampinony. Dia anao politika ny autruche hoe aka hiafina tsy jery an'le tena réalité marina fa mitatena ho andapa-o esy aza mitaitaina fa tiam-bahoaka tsika rehefa mba nitokana terrain de basket teny amin'ny 7.5 hektarako. Aza mitaitaina fa tiam-bahoaka tsika fa tsika ara zavatra efa tena niaina mihitsy an'ilay ataotsika hoe tena le andavanandro-piainan'ny malagasy mihitsy efa tonga nitsapa laheliny olona maty tamin'ny filozam-pifamoivoizana.